Ontsafosy malahelo mafy an'ilay tanindrazany mo ilay mpitsara teo aloha ary tao anatin' izany alahelo zany no nilazany hoe zao ny pirofo farajoelona no naniraka any Romy dia rehefa aveo izy no nandohany avocat sy ny caution amin'ny volam-bahoaka. Mody manadio tena ve hoe afaka malahelo mafy anao ary fireneko hoy ny hafatra ilay mpitsara teo aloha. Holazaintsika moa ny mikasika an'izany sy ny rehetra izay tokony holazaina fa mialohan'izany aloha dia toy ny mahazatra ary mbola tsy miova manentana anareo foana ny mba hiaboneny chaîne-natsika ary azadino ihany koa ny manao j'aime ny video noho ny farany dia apetraho ihany koa ny commentaire. Zay ary no ela andeha ary idirantsika izany fanaovana abonnement izany mialohany hirosoantsika amin'ny tena votoatin-dresaka ataontsika amin'ny masinandrona kia. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Hanomboantsika azy angamba dia resaka lozam-pifamoivoizana nisehoana lozam-pifamoivoizana mahatsiravina teny amin'ny FJKM Ambatoroka ny omaly ariva. Mpitondra moto aray no maty teo no eo rehefa vohitsaky ny camion teo amin'ny lohany ary niparitaka mihitsy ny atidohany. Mbola tsy fantatra mazava moa ny tena antony loza raha ny tamin'ny omaly ka mbola nandrasana ny fanampim-baovao ny mikasika an'izay. Noho ny kelikely niny anefa dia fantatra fa ity lehilahy ity ilay nitondra moto ka namoy ny ainy vokatry ny lozam-pifamoivoizana teny Ambatoroka ny omaly ariva. Tsy lavina Rakotomanana no anarany, voalaza fa andeha hody eny Ambohimanambola izy no voahitsaky ny camion teo amin'ny lohany koa dia mankahery ny fianakaviany sy ireo rehetra izay ankaiky azy noho izao loza nahazo any tsy lavina Rakotomanana ity. Ny manaraka izay ho resantsika dia amin'iny Antalafagatra Sava iny tafiakatra 5 no maty vokatra fihinanana fano na hoe soka-dranomasina. Araka ny vaovao voaray dia ny ampy 2 ny maty, zazavavy kely 12 volana ny iray ary vehivavy 24 taona ny faharoa. Araka izany dia tafiakatra 5 no maty hatreto. Isorana manokana Ibayo sy Eroanina journalista nanome io loharanom-baovao io mba ahafahany malagasy rehetra ahafantatra izany zava-mitranga any Antalahy amin'iny faritra Sava iny. Ndeha ary isika iresaka zavatra hafa indray sy ny vaovao misongadina indrindra moa tena vaovao malaza ity ho resantsika manaraka ity. Resaka Romivos moa izy ity tsy azo lavina ary ekena fa tena nahoraka ny raharaha Romivos ary ankehitriny dia vomay nalaza no ohatra lavitra ny teo aloha ny raharaha Romivos ka tsy hay ny tsy resaka mikasika an'izany. Resantsika izany sy ny fanehoan-kevitra ireo olona be dia be. Raha nisy olona tena nanendrahindra mafy ny raharaha Romivos dia tsy misy mihoatra ny ilay mpitsara teo aloha. Raha vantany resy heny fa nafahana i Romivos dia avy hatrany niantefa tamin'ny mpitsara teo aloha ny fanehoan-kevitra n'olona be dia be ary tao ireo nilazaka nanao hoe zao ny pirofo fa tena nanenjika be fahatany ianao ary noentiny fankahalana fa tsy adala ny fitsarana any ivelany nanafaka any Romivos dia midika izay fa tsy nanao ratsy izy. Raha taty Madagasikara izy no nafahana dia mbola azo eritreretina hoe kolikoly fa ny any ivelany dia inona ny azo anazavanao izany ry mpitsara teo aloha hoy ireo olona izay naneho ny hevitra ary nanakihana mafy any ilay mpitsara teo aloha. Ndeha ary ho jerevantsika kely ny fanehoan-kevitra vitsivitsy izay navoaka ny mpitsara teo aloha manoloana ity raharaha Romivos ity. Mialohany izy hamoaka ny fanehoan-keviny dia nametraky ny fanontaniana izy ny hoe tsy melika ony zany Barabasy satria tsara fitondrantena dia navoaka hoy ny fanontaniana izay napetra ny mpitsara teo aloha. Taoriany nametrahany iny fanontaniana iny ihany koa moa no nilazany ny hoe tsy no afahana madiodio zany i Romivos fa nahazo ERS izany hoe Early Removal Scheme na hoe fandroahana ny gadra vahiny amin'ny firenena Anglisy. Io no fanambarana izay nataony sy ny fanamarihana izay nomeny. Ary anisany mbola teny sy ny hafatra izay nomeny ity namana ity moa ny hoe zao ny pirofo fa Rajoelina no naniraka any Romy dia rehefa aveo izy no nandoa any
ny avocat caution amin'ny volam-bahoaka. Mody manadio tena aveo hoe afaka malahelo anao ary fireneko hoe izy hatsany ary tena otsan tanteraka ny fony raha mandinika ny tanindrazany raha araka ity fanambarana izay navokany ity. Mbola anisany fanampy mpanazavana izay nataony ity namana ity moa ny hoe noroasiny anglisy tany amin'ny taniny izy, expulsé tsy migadra itsony izy aloha fa kosa tsy afaka madiodio, tsy te handany vola amin'ny figadrany ho an'olona rehetra tsy anglisy mihitsy ny anglisy ary tsy izy ireriany no tratrany izany hoy ity namana ity raha ninana zavazava bebe kokoa ny amin'ny fahafantarany mikasika ny raharaha Romivos. Ino moa ny fanazavany iny namana iny mikasika ny raharaha Romivos nefa raha ny vaovao niparitaka dia ny hoe nivoaka ny fonja i Romivos ary afaka madidio tsy misy vesatra hiampangana azy intsony raha ninambarany Romy Andrianarsoa. Taleny kabinetra ny fiadidian'ny Repoblika teo aloha moa izy noho ny fitondrantena mendrika tany amponja sy tsy fisian'ny porofo izay nanamelohana azy no namoahana azy. Tsy ahivina fa vohorihory tamin'ny resaka kolikoly ka nomelohany fitsarana tany Londres higada 12 volana an-tranomaizina moa izy ka izany indrindra no tena nampalaza ity raharaha Romivos ity. Aleo ajanona antsika ny mikasika an'izany Romivos zany fandeha isika hiresaka zavatra hafa indray. Olona 4,700 no traboina taoriany ilay haitrano tany Kianjavato, 5 ireo tranomay ary 40 no tsy maintsy noravaina nandritra ny fahamaizana tany Kianjavato distrikany Mananjary. Fakitra vatovavy moa izany fakitra izany ny sabotsy lasa teo araka ny tatitry ny solombavambahoaka voafity tany an-toerana nijery ifotony ity vona ity no nanaparitaka ireo vaovao voalaza teo ambony ireo. Raha ireto sary hitantsika ireto moa dia tena hita fa tena nafy tokoa izany tranga izany ary tsy noranora. Rehefa voalaza ary ny mikasika izay haitrano izay ndeha risika hijery kely ny hafatra izay nataony Rina Rakotomanga. Hoy ny hafatra izay nomeny Rina Rakotomanga nilazany hoe zavatra iray mba iriko raha tena sahy tokoa ry zareo ireto. Ny faninana mivantana amin'ny filoha teo aloha mariky ravalimanana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolotsianany ben'ny tanàna ho avy zao ho any Iarivo, hoy ny hafatra Rina Rakotomanga. Ary anisany zavatra izay notsindriny Rina Rakotomanga moa ny hoe samy tia any Iarivo izahay mianaka fa samy manana ny fomba itiavany azy sy hikolony azy, samy mikatsaka sy mihevitra zavatra tsara ho an'ny mponiny Iarivo fa samy hafa ny fomba hitondrany sy hanehoany izany. Savy izy hoy ny fanontaniana izay napetrany. Adiny ombalahy mpianakavy izay resy tsy akorena ary izay maharesy tsy hobina, hoy Rina Rakotomanga atrany. Ary teo ihany koa no nanambarany hoe lafinkavanay avy amin'ny reniko mantsy izy io, avy amin'ny vadiny Ramatoa ben'ny tanàna teo aloha, tsy iza moa izany fa lalao ravalimanana nipoitra tao Ambohimandry tao, hoy ny hafatra izay nomeny Rina Rakotomanga. Raha vantany vao nivoaka moa io hafatra izay nomeny Rina Rakotomanga io dia ny fanehoan-kevitra n'olona be dia be raha atao isanjato dia 9 isanjato ny fanehoan-kevitra n'olona no nilazany hoe ianareo dia tsy mifandanja ary tsy ho adversaire ny ravalimanana velively ianao ry Rina Rakotomanga, hoy ireo olona be dia be raha naneho hevitra nanoloana ny hafatra izay nomeny io Rina Rakotomanga io. Zay koa ny namarana ny video antsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka ianareo rehetra navitana ny video hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo ny mbola hanaraka ny video manaraka. Zay fa hametra beloma izahay tsy atao ny lavan'ny resaka hody izahay sao dia fa ianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay atao veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray.